Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ny tombony tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra teto Madagasikara raha ampitaina tamin'ny taondasa raha nitatitry ny UNESCO. Fa olana ny fotony no tokony hojerena entina miady amin'izany raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina. Ny enany tany famoronana azy eto Madagasikara tao anatin'ny herintaona raha ny fanadihadiana nataon'ny Nistat ny volana Jolay farany teo. Mampihisatra ny famoronana orinasa ny tsy fisian'ny fitoniana eto amintsika raha nambaran'ny mpahay-teo-karena. Ambony ny tany fandraisana zava-mahadomelona ary ny tanora no maro anisy indrindra hoy ny vokovoko manga. Isan'ny antony mahatonga izany ny fitondram-panjakana raha nitatitra izy ireo hatrany. Ambato finandrana sy beraketa, omby amanjato no lasan'ny dahalo. Tany beraketa manokana, tsy mitovy ny tatitra omen'ny mpitandro ny filaminana sy ny ben'ny tanàna, miandry vahaolana ireo mpiompiomby. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ezaka merina ny fifanarahana ara-pandriampahalemana ny Syrie indray John Kerry sy Sergei Lavrov. Nambaran'ny Moscou fa hisy ny feonan'ny diplomaty roa any Genève. Ny andinindinireo, arahinao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatiques, électroménagers, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des lignes résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped! Tena amin'ilay raha misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iaia ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook mahay maim-pony ianao dia tsy indroiny hoe anohy. Raha vao mipoitra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra eo amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook mahay maim-pony ianao dia izay Facebook Flex. Ahafahanao misafidy manao Facebook mahay maim-pony na tsy Facebook mahay maim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Ho fankalazana ny fahadimampolo taona ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fahaizana taratasy, ny vehivavy malagasy miara-miainga dia manomana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary ho an'ireo ray aman-dreny sy mpianatra. Mampirisika ihany koa ho an'ireo te hianatra hamaky teny sy hanoratra mba hanatona ny foibe fa hisy mpampiofana afaka handray azy. Manatona ny foibe vehivavy malagasy miara-miainga eto Ankerana Gadindramamy ny alakamisy 8, ny zoma 5 sy ny sabotsy 10 septambra ho avy izao. Antsoina laharana tarbe 034 96 833 94 raha mila fanazavana fanampiny. Izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Porte,
fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Hey, mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV hatramin'ny farany ety am-piandohana dia atsidika aminao fa manambahiny isika fa alohany andraisantsika ny vahiny dia adi-goavana ho an'ny Madagasikara ny fiadiana amin'ny fialana an-tsekoly entina mampihenany tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra tsy mitsambitombo ita io raha ampitahina tamin'ireo taona efa lasa raha ny fanazavan'ny mpandiniky ny fiarahamonina vahaolana any fotony no tokony hojerena fanadidiny Michel Ranartsona. Raha efa ankalaza ny fahadimapolo taona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra tsy mbola mahafapo kosa izany raha ny eto Madagasikara manokana no resaina. Raha nitatitra navoaka ny UNESCO omaly mandinina ny 420 isanjato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto amintsika ho an'ireo 12 hatramin'ny 420 taona, 420 faingo 4 isanjato ho an'ireo 12 hatramin'ny 770 taona ary mandinina ny 720 faingo 7 isanjato ho an'ireo olona 50 hatramin'ny 750 taona. Raha eto Madagasikara moa zany mahakasika izay dia mety azo lazaina hoe misy fahamarinana izay nambaranao izay. Kanefa misy lafiny ihany koa eto Madagasikara ny isan'ny mponina raha tsy fantatritsika mazava tsara dia ataoko hoe ny resaka soritra hita zany soritra isa za tsy miteny hoe diso na marina fa azoko lazaina hoe mety mbola tsy mampiseho tanteraka zava-misy ny an'efa fiarahamonina. Kanefa zany tsy midika hoe efa misy ezaka foana atao satria zany ny ezahana apetraka ohatra zany dia mila mafisina eto Madagasikara ny kolontsaina, ny fanabeazana sy ny fianarana mandritra ny fiainana. Eto amintsika moa ohatra hoe mianatra dia any am-pianarana dia vita ny fianarana nefa ny raha ohatra mataoko hoe ohatra tsotra fotsiny tsy miditra amin'ilay resaka kady sy manoratra sy mahay miteny sy manoratra fa ohatra fotsiny hoe andeha hanao mpahandro sakafo dia mianatra mahandro an'ilay sakafo ohatra dia izay zavatra izay zany ataoko hoe anisan'ny tsy marim-potitra an'ilay kolontsaina hoe. Raha nantontanisa avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha toa ka 420 isanjato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ny taona 420 sy 20 teto Madagasikara manandrika ny 70 isanjato izany amin'izao. Ny any ambanivohitra no mameno ny 80 isanjato amin'izany ary 30 isanjato amin'izany kosa no tanora 12 taona hatramin'ny 20 taona. Raha ny fanazavana azo ny fametrahana ny fanabeazana ho lara-pahamehana sy ny fisian'ny politika manokana mahakasika izany no isan'ny vahaolana entina miady amin'ny fialana an-tsekoly. Ilay izy zany no tiako tenena hoe ifandraisana anjara ny olona rehetra ny fiarahamonina, misy ny ray aman-dreny, misy ny mpianatra, misy ny avokotany, be dia be zany ataoko hoe lafany maro tokony raisana fa ny tiako tenena hoe mila mafisina zany anivon'ny tsirairay izay kolontsaina izay. Raha kolontsaina malagasy tena malagasy anie teo amorom-patana ny fianarana dia ataoko hoe eo misy mianatra fa tsy mbola tonga amin'izay lafiny izay hoe amin'izao zava-misy iainantsika izao sy ny fanatontoloana amin'izao ilay mamaky teny sy manoratra ary mikajy anisan'ny zavatra ataoko hoe fototra ho an'olona anankiray ahafahany mivoatra
maizy azy matoky tena ary tsy voafitaka ary mba afaka hiary eo anivon'ny ara-ekônomika zany fa tsy mijanona amin'ny lafiny ara-sosialy. Hatreto mbola lavitresaka ny ady amin'ny fialana an-tsekoly eto amintsika. Manodidina ny ankizy iray tapitrisa isan-taona tsy mananika ny kilasy 5 no miala andaharana no ny antony maro eto amintsika. Androany no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Manoloana indrindra mikarakara hetsika fampiofanana maimaim-poana ho an'ireo olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Eny amin'ny biraony foibe ny malagasy miara-miainga eny Ankerana moa no hanaovana ny fisoratana anarana ho an'ireo izay liana amin'izay. Fanohitra ray tsy azo idivirana amin'ny fampandrosoana firenena ny fanabeazana. Tsy mipetraka amin'ny toerana tokony misy azy nefa ny asa fampianarana eto amintsika hoy ny mpanabe. Mihoatra n'ireo asa-piasa-panjakana hafa indrindra moa ny maro karama. Fanadidiny Fezora Faly. Tsy mana politika mazava ary tsy mametraka ny mangarahara amin'ny fitantanana ny tontolon'ny fanabeazana eto amin'ny firenena ny fitondrana, raha nambara ny mpandinika fiainam-pirenena iray. Hiazakazana ny fampidirana mpampianatra firamina amin'izao fotoana izao. Mampanahy ihany koa nefa ankilan'izay ny vokam-panadinana mihodidina amin'ny 500 isan-jato na latsaka. Azo heverina ho antony iray ampidirana ny mpampianatra ho mpiasa-panjakana raha ny fanazavany ny ahatongava ny mpanao politika amin'ny tanjona kendreny ka ireo mpampianatra no ahodina sy atao fitaovana noho izy ireo manana fifandraisana bebe kokoa amin'ny vahoaka eny fotony. Ataontsika ny olona afaka baka zany zao hoe eo amin'ny 500 isan-jato no afaka dia 500 isan-jato no tsy afaka. Tena zava-doza nge zany hoe fa tiantoko zany raha atao ny kajikajy. Miantefa any amin'le ankizy ve zany ny tena ao an'eritreritra amin'izay hoe mba ho fanatsarana ny fanabeazana. Sasana hatriny vava hoe fahamezana karama an'ireto olon-dreto fotsiny na hoe fampanginana an'ireto olon-dreto fotsiny na hoe fandraisana an'ireto olon-dreto rehefa avy eo azo lalaovina ohatry fomba fanaovana hatramin'izay ny any amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny mpiasa ny fampianarana dia anisany tena nolalaova izay fitondrana tonga teto ho fitaovana politika. Karaha izay zavatra izay dia manimba ny vahoaka zany. Nisy ihany koa ny fampanantenana nomena fa maimaim-poana ny fampianarana hatramin'ny taona 5. Saingy raha zava-misy manodidina ny 2 alina hatramin'ny 7 alina ariary no aloha raha mipiditra mpianatra eny anivon'ny EPP. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nefa no ministera faharoa andaniana vola betsaka indrindra aoriana ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, izany hoe 12,5 isan-jato ny fandaniam-bola mpanjakana. Raha ho an'ny taona 2024 mitetina 700 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Teti-bola izay nahitana fiakarana 220 miliara ariary hoarina amin'ny teti-bola 2024. 520 isan-jato amin'izany izany hoe manodidina ny 500 miliara ariary no hoan'ny fandoavana karaman'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana, 420 isan-jato ho an'ny fampandehanan-draharaha ary 420 isan-jato ho an'ny fampiasam-bola. Sesilana nefa ny fitakian'ny mpampianatra eo anivon'ity ministera ity ary lahoana vao mivaly ny fangatahany mihoatra amin'ireo mpiasa-panjakana hafa mahamena maso ny tompona andraikitra. Mora paritaka le mpampianatra noho izay amarony izay ary le falemen'ny mpampianatra io mpampianatra zany izay mampalahelo fa mpampianatra ngamba no anisan'ny mpiasa-panjakana mora mpiororona indrindra. Raha lazaina anie hoe ny 2/3 mpiasa-panjakana dia mpampianatra dia nefa raha mpampianatra no manao hetsika fitakiana na hetsika fangatahana tombotsoa lahoana vao mba mety mahazo zany. Fa raha mpiasa-panjakana amina sehatra hafa izay mety olona aminjato na mety tsy ampy anjatony akory azy no mihetsika tonga dia miolomay ny tompona andraikitra mitady ny vahaolana amazy ireny. Efa ho 3 taona raha tsy ahivina ny faharetan'ny fitakiana ataon'ny mpampianatra amin'ny fangatahana fampisotrontana ny tambin-karaman'izy ireo ary tsy mbola nahitam-baolana hatramin'izao na dia miakatra hatrany aza ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ho an'ny mpandinika ny sehatry ny fanabeazana fototra no tokony andaniana vola betsaka indrindra satria ao no hanamboarana ny fototry ny mpianatra izay ho ampiasainy mandritra ny fiainany iray manontolo. Rehefa potika hatrany amin'ny fototra ny ankizy iray dia hosahirana hatrany izy mandrapahavitan'ny fianarana izay ratovony. Tsy tokony ho potehana amin'ny tanjona politika araka izany ny sehatry ny fampianarana ka ampidirana olona tsy niofana sy voatokana ho amin'izany.
Araka nefa nambara teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity ana ity tsy zany fa ramatoa Anna Radavisa sekretera jeneraliny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga miarabanao tonga soa miarabantsika rehetra miarabanareo mpiara-miasa ato amin'ny Kolo TV. Fanontaniana voalohany apetrako aminao dia araka ny fanadadiana etantsika teo dia tsy tsahatra miakatra ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Inona no tena anton'izany? Ahoana ny hevitra? Voalohany indrindra aloha ny tsy firarahina ireo le mpiarabilina na amintsika mpiarabilina zany samy olom-pirenena satria rehefa hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia ilikiliky fa tsy mba hoe manome tanana zany hanampiana ireo mpiarabilina amin'izay voalohany indrindra. Faharoa manaraka izay koa le fahalavilan'ny toeram-pianarana tamin'ireny olona ireny zany tamin'ny teo aloha na amin'izao fotoana moa zany mbola tsy ampy mihitsiny dia tsy afaka manitatra. Eo koa ny olona rehefa le hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia tsy samy teny izy na amin'ny zanany aza. Fiza moa zany tompona andraikitra voalohany amin'izy io? Sika rehetra samy tompona andraikitra. Fa ny fanjakana voalohany indrindra hoe tokony manao facilitation zany fanjakana hijery an'izay filan'ny vahoaka izay. Fa itsika mpiarabilina koa na ny fiangonana mahafantatra izy hoe misy olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia ataony fotsiny sahirana reto olona reto fa tsy mba mitondra fanampiana kely zany satria misy dekonina misy olona retraité nefa azo atao ohatra hoe tsy dia misy atao tsony zany dia mba afaka mifanampy kely amin'ilay olona tsy afaka nahazo an'izay fahalalana izay nefa fitaovana ilaina isan'andro le fahaiza mamaky teny sy manoratra. Amin'izao fotoana izao zany efa misy koa analfabeta hafa koa le hoe rehefa tsy mahay informatika ianao dia efa analfabeta koa satria efa any amin'ny fitolotolontsika. Inona ary no fantatra moa ianao zao anatin'ny hoe mpampiofana dia nareo koa anatin'ny hoe fikambanana amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia nareo karakara hetsika efa mikarakara mora fahafantarantsika anazy. Izay tsy miandry an'le hoe andro ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra vao manao fa efa hatramin'ny 2014 zay zany no nahazo fiofanana. Izay zany mba nomenina amanay satria na tonga an'io teny atao madinika izay nanao hetsika ho an'ny tanora amin'ny mpianatra ao masera atao madinika dia masera no teny anay hoe misy ray aman-dreny mpianatra ato tena tsy mahay mamaky teny sy manoratra satria rehefa andefasan'ny ray mpampianatra le communication le fifandraisana iny moa zany dia tsy mamaly mihitsy le ray aman-dreny dia le ankizy lasa ohatrany hoe mety ho voaroaka rehefa aveo satria tsisy mihitsy na le sonia ary ny ataon'ny ray aman-dreny dia rehefa tonga amin'ny fivorian'ny ray aman-dreny mpianatra dia ireo olona ireo ohatrany hoe miafokafona zany zareo dia tsy dia miteny loatra mihitsiny dia tany izay nanomboka nanao hetsika voalohany. Ary nitady zay no nitady hamalinan'le fangatana nataon'ny masera hoe hitady mpampiofana dia nanofana mpampiofana 520 izay mpikambana ny vehivavy malagasy miara-miainga avy any Fianarantsoa roa avy any Amiarinarivo roa ny ambiny avy tato anatin'ny Antananarivo. Ankoatran'io mbola ireo mpampiofana voalohany ireo dia efa nanofana koa mpampiofana hafa dia hatramin'ny 24 zany izay fiananao fokontany maromaro songiana amin'izany any Bongatsara na ohatran'izany dia le hetsika ataonay amin'izao fotoana izao mbola andraisanay hoe aiza indray le toerana ahafahanay manampy ny mpiarabilina izay. Fa aiza foana moa ny fanaovanareo an'izy io hoe misy toerana manokana sa? Misy hitanay zany mifandray amin'ny olona zay satria matetika amin'ny hetsika fataonay zao hoe manampy ny renim-pianakaviana le renim-pianakaviana raisinay eto misy koa ray mpianakaviana izay irery hoe maty ny vadiny izay vehivavy dia sahirana izy mitaiza ny zanany dia manampy an'ireo le renim-pianakaviana hoe le ray mpianakaviana sahirana ireo zany izay ka toerana lavitra ny tena anaovanay anazy marina fa manao zay nivato ohatra fa mitoerana foana hoe talatany volonondry amin'ny toerana hoe sarotra aminazy ny mitady an'le fitaovam-pianarana dia efa manao an'iny izay isa-taona koa zany efa 3 taona izay dia eny ahitanay koa hoe namana miteny misy olona rehefa tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia ahoana ny anaovana anazy dia efa hitanay le izy hoe tsy afaka atao asehoseho hoe hiverina any amin'ny EPP satria ohatran'izay zao nataonay tany Ambady Fahavalo natao hoe saika tany amin'ny EPP nanantona amin'ny commune izay hoe mila trano efa misy mpampianatra ty apetraka aty fa tsy nentina akany le olona le tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia tsy maintsy ataonay any an-tsaha zany le izy na any amina tranona olona izay manaiky mety hoe dimy mianaka amin'ny raha vavaka zareo ny vonona dia eto tsy miteny fotsiny izay hoe vehivavy koa fa misy koa lehilahy tonga rehefa aveo tany Ambady Fahavalo zay nisy hatramin'ny lehilahy dia amin'ny fotoana hoe manao asa tsara zareo dia misy fotoana kely mijanona rehefa vonona zany le andray anazy dia izy manao an'io hoe adiny 2 isan'andro nataonay dia ny 3 isan-kerinandro ka tokotokony ohatran'izay le izy fa rehefa tena vonona maika be zareo anao anazy manao indray mandeha izy dia faharoa dia efa maika amin'izay izy dia maka satria efa hitany le tsirony
hoe tena ilaina le izy a dia ataony alao isan'andro mihitsiny dia eo ny ilainay hoe fiarah-miasako amin'ny fikambanana hafa satria tsy ho arakay daholo hoe amin'ny Madagasikara hoe mbola vitsy zany le mpampiofana aminay fa vony zay mampiofana le mpampiofana satria ohatran'izay koa mba azonay tamin'ny fikambanana hafa dia io hoe fiarahana misalahy io miara-miainga voilà. Alohan'ny sarana dia afaka manao fanentanana kely ve ianao amin'ny mpijery antsika? Mamerina zany ny fankasitrananareo aloha atao amin'ny Cool TV fa indrindrandrindra miantso ny mpiarabelona ianareo fikambanana zany a izay mahita fa te hitatsoroka aminay amin'ny fampitanana izay fampianarana ny olon-dehibe amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manokatra izay satria ao anatin'ny sakana lehibe io amin'ny fampandrosoana dia vonona izay fanometanana ka misokatra ny ena-kerana misy namana zany ro mpampiofana misy koa ireo vavy avy any lavitra izay tonga aty maka an'le fitaovam-pianarana hoentin-dry zareo manampy ny tsena manao an'le tsena io zany hoe tsy hanao concurrence amina tsena hafa fa le tena fanampiana ireo mpiara-monina sahirana any amin'ny toerana lavitra dia ohatra zany any Andramasina dia afaka tonga eny an-kerana Androany nanomboka Rapitso hatramin'ny Sabotsy no anaovana anazy io an-kerana dia afaka mifandray amin'ireo mpampiofana afaka misokatra anarana koa raha ohatra ka tiana atao hoe aty Antananarivo ny anaovana anazy dia manao an'izay fandaharam-potoana ahafahana mamaly ny filana izay ohatra ny fataonay foana zany mandavataona fa tsy hoe amin'ity 3 andro ity ihany eto zany ataona ty hoe eto le toerana fa hatramin'izay mantsy efa fantatry ny olona hoe misy namana ohatran'izao aty afaka manao an'izay na ny mpikambana ao anatin'ny vehivavy malagasy miara-miainga no mahafantatra dia mitondra any amin'ny foibe dia manao organisation amin'ilay izy fa eto tena ataony hoe androany zany mandritry ny 3 andro dia misy olona afaka mamaly ny hitahitantsika momba an'izay dia misy koa ny atao hoe tsena ho an'izay hoe eo koa zany misy tsena koa ataona eo amin'le fianakaviana sahirana izay hanaovana ny fampidiran'ny mpianatra amin'ity fidiran'ny mpianatra ity izao. Isorenanao vahiny teto amin'ny fampalalam-bavao fa mazava tsara amin'izay. Makasitraka anareo dia mirary soa ary makahery foana zany antsika rehetra amin'ny fampandrosoantsika ny tanindrazana imbonana. Ny filoham-panjakana miampy ireo olona efatra isaky ny firenena 20 no anjay andrara amin'ny fihaonana atampony francophonie no raisin'ny fanjakana malagasy Antanana. Tonga manao fitsidiana ireo fotodrafitrasa andraisana ireo mpizaika ny solotena ny firenena 12 mahery. Fanadadiny Zora Kotondrena. Solotena avy amin'ny firenena 12 miteny frantsay no tonga eto Madagasikara manao fitsidiana ireo fotodrafitrasa andraisana ireo mpizaika sy ny toerana mandritra ireo fihaonana atampony. Raha ny fantatra olona 5 isaky ny firenena amin'ireo firenena 20 andray anjara amin'ity fihaonana amin'ny tampony ity no raisin'ny fanjakana malagasy Antanana dia ny filoham-panjakana miaraka amin'ny olona efatra. Tafiditra anatin'izay ny hôtely, sakafo, fiara fitaterana sy mpamily, fiarovana, accompagnateur sy ny maro hafa. Mianto tena kosa ireo mpizaika hafa ivelandreo. Tsy mbola fantatra ary hotazomina tsy ambaratelo raha ny fanazavan'ny ministry ny raharaham-bahiny ny trano fandraisam-bahiny andraisan'ireo olo manan-kaja ireo. Taorian'ny fivorinana tanteran'izy ireo nandraisana toromarika teny amin'ny foiben'ny francophonie Antaninarenina dia noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny teny Anosy ireo solotena iraisam-pirenena ireo. Tamin'ny fotoana nionan'izy ireo dia nalefa nivoaka ny mpanao gazety tsy avela ho fantatry ny vahoaka hoe inona no olana, misy ny aia mipetraka. Mifanaraka amin'ny fenitra andraisan'ireo vahiny mpizaika ve ny fandraisana azy ireo eto amintsika? Nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny fa ho vita ny village de la francophonie. Milaza nefa vonona amin'ny fandraisana manaraka ny arifenitra ny eo anivon'ny gouvernemanta ny amin'ireo fotodrafitrasa andraisana ny feonamben'ny francophonie afaka 2 volana. Tena misy tokoa moa ny village de la francophonie. Le village de la francophonie anie dia fantatsika tsara zany fa amin'ireo firenena ireo zany dia efa misy ny mangataka stand eo amin'le village de la francophonie mba zahoana zareo koa mamelabelatra ny zava-misy any amin'ny zareo any ary ho vita tokoa zay village zay ary misy koa ho antsika malagasy zavatra manahirana ny rehetra sy ifampijerena miaraka amin'ny zareo ary fanomezan-toky amin'ny zareo dia ny lafiny ara-protocole satria raha miresaka sommet isika dia ny lafiny arofenitra aloha ny zava-dehibe indrindra ary koa ny lafiny sécurité ary dia ilazana amin'ny zareo fa dia miara-miasa akaiky izahay sy ny ministère ny défense amin'izay lafiny izay ary ireo filoham-pirenena afrikanina maro ny akabeazany koa dia misy tsy dia mandeha loatra amina sommet kanefa dia ho tonga eto amintsika ary tena efa be dia be zany ny firenena mamaly amin'izao fotoana izao izay inona eto amin'ny ministère raharaham-bahiny fatao hoe mba ho récoriany Madagasikara amin'ny fandraisana zany filoham-pirenena marobe hamonjy ny sommet eto zany. Ny asa botso avy izao raha ny nambaran'ny tompona andraikitra mpikarakara eo anivon'ny OIF
no hanaovan'ireo soloteny iraisam-pirenena ny tatitry ny fitsidian'izy ireo izay natao teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity, fa isan'ny teboka iray mbola mametra-panontaniana ny be sy ny maro ihany koa ny fandriam-pahalema napetraky ny fanjakana malagasy hatrehan'io feonam-be io. Ho voaro araky ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fandraisana feonam-be tahaka izao ve ny filoham-panjakana 20 sy ireo mpiaradia aminy? Ho totosa mialohan'ny fotoana ve ireo foto-drafitrasa mifandraika amin'ny fandriam-pahalema natakian'ireo firenena monjy io feonam-be io? Nahitana fienana ny famoronana orinasa teto Madagasikara tato anatin'ny herintaona. Raha ny fanadadiana momba ny resaka ara-toe-karena nataon'ny Instat na ny tableau de bord de l'économie izay nivoaka tamin'ny volana Jolay farany teo. Fanadadiana. Tontolo maro no ilaina miara-mirindra raha nambarany mpahay toe-karena mba hisian'ny famoronana orinasa sy famoronana asa eto Madagasikara. Ho an'ny Herra Miarson, mpahay toe-karena sady mpampianatra ny taranja toe-karena eny amin'ny Université Nakatso, olana lehibe manakana ny fivoaran'ny orinasa, indrindra ireo orinasa tsy miankina ny vesatra mianjady amin'izy ireny. Manomboka izany ny tahan'ny etra takin'ny fanjakana izay ambony loatra. Eo ihany koa ny fisian'ny tsy fahamarina toerana ara-toe-karena. Fa ny resaka fitombena na ny fahamarina toerana ny resaka politika zany ohatra, fa eo dia eo tokoa zany ny antsoina hoe fahamarina toerana ny resaka ekonomika. Dia eto zany dia manaratra kely miteny hoe izay zany mahatonga an'ireny hoe FMI zany tonga aty amintsika ireny. Ny FMI zany ny zavatra jerevany zany dia le hoe maro toerana ve zany ny ara-toe-karena eto Madagasikara sa tsy maro toerana, any hoe iny zany tena hoe stabilité zany zay macroéconomique. Dia mahita zany anatin'ny levandadiana ireny fa hoe misy zavatra be dia be zany manakatsakana ny fivoarany ny fampiasam-bola zany sy ny famorona orinasa zany eto Madagasikara. Ao moa zany ohatra hoe lafo loatra ny vidin'ny angovo, ao ny hoe sarotsarotra ny manana zany azahoana famadiam-bola, ao koa ny miteritra hoe lafo loatra le hetra alohan'ny fanjakana, ao ny hoe misy le hoe lourdeur administrative sy ny eo ny corruption, misy maro zany le izy hitantsika anatin'le. Raha oharina ny tamin'ny taona 2012 nahitana fiainana betsaka ny famoronana orinasa manara-dalàna na ny établissement formel teto Madagasikara tamin'ity taona 2012 ity. Amin'ny ankapobeny nahatratra hatramin'ny 3,770 izany ho an'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2012. Raha toka 5,770 izany ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2012 ity. Nahitana fiainana 5,900 izany amin'ny ankapobeny. Ny société anonyme manokana no tena nahitana fiainana hatramin'ny 4,500. Raha 20 izany tamin'ny taondasa, 13 monja izany tamin'ity taona ity. Nahita-piainana betsaka ihany koa izany teo amin'ny orinasa manokana na ny entreprise individuelle. 7,790 monja izany hatramin'ny volana Jona 2012. Raha toka 27,770 izany tamin'ny volana mitovy tamin'ny taona 2012. Izany hoe niaina hatramin'ny 15,500. Midika ireo fa niaina tahaka izany ihany koa ny famoronana asa amin'ny ankapobeny. Ho an'ny sehatra tsy miankina kosa, mivondrona ao anatin'ny plateforme humanitaire du secteur privé kosa indray. Ambaran'izy ireo olana ny tsy fisian'ny filaminana ara-politika eto. Raha tsy milamina ny firenena dia tsy mipetraka amina toerana marina ny orinasa dia mazava ho azy fa iza moa ny mpanjifa fa tsy ny olona, ka rehefa manana olana ny olona tokony hanjifa ny vokatra izay atao ny orinasa dia mazava ho azy tsy mandeha ny orinasa. Raha misy olana koa eo amin'ny firenena ka tsy afaka manao tsara ny asany ny mpiasa vokatry ny korontana na hoe zavatra mipetraka eo amin'ny firenena dia mazava ho azy fa izy fiantraikany. Ireo sehatra tsy miankina izay manomboka miroso amin'ny fiaraha-miasa eo amin'izy ireo ary amin'ny firosoana amin'ny fanampiana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fikambanan'izy ireo. Ilaina nefa ny fifanampiana eo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana raha nambarany avy eo anivon'ny SIM na ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara. Ary ny lalana tokony ho aleha tsy maintsy miaraka amin'ny sehatra tsy miankina raha te hampandroso aingana zany amin'ny firenena. Dia ataoko hoe hitako hoe zavatra tokony ho atao dia mampirisika bebe koa ny fanjakana zany, mifanatona kokoa fanjakana sy ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ireo
ohatra ny hoe pneude itony a mba mametraka tsara efa ekeny rehetrarehetra fa zao ny lalana tokony ale be da be ny zavatra ndresahany teo ohatra hoe resaka hoe ny fitsarana resaka hoe ny corruption resaka zavatra be da be zavatra équitable be da be ndresahany. Ny aina ny mpanolotra asa teny amin'ny salon de l'emploi maro isan-karazany izy teto raha oharina tamin'ny taona 2024. Ny anarak'izany ihany koa ireo mpandefa taratasy fangatahana asa amin'ireny hetsika ireny. Ny taratasy fangatahana asa amin'ireny izay nahafahana mandrefy ny tahan'ny mpitady asa teto amin'ny faritra Analamanga ka nahazoana izao antotanisa izao. Tsy aivina fa ny famoronana orinasa indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay ahitana ny 700,000 malagasy dia fanohitra iray lehibe miantoka ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fampananana asa ny tsirairay avy. Sehatra izay tokony omen'ny mpitondra tosia lehibe amin'izao fotoana mahalatsaka ankaterenan'ny vahoaka malagasy izao. Araka ny endrika teo dia 700 isanjaton'ny vahoaka malagasy dia mpamboly sy mpiompy avokoa sainga hatreto tsy misy fiatraika mivantana amin'ireo sokajin'olona ireo ny asa ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fanadadiny Mikael Ramarola. Mila mitandrina ny vahoaka fa indrindrindrindra mila miomana ny vahoaka. Izany mahatonga ny ampidirana anatin'ny tetim-pandrosoana ny fiatrehana sy ny fiomanana amin'izany loza ara-voajanahary zany satria dia misy fiatraikany eo amin'ny olona, eo amin'ny fananana, eo amin'ny asa satria fantatsika tsara fa ny 700 isanjaton'ny vahoaka malagasy dia mivelona amin'ny fiompiana sy amin'ny fambolena dia tena misy fiatraikany mihitsy. Ary Madagasikara dia voalaza fa ao anatin'ireo tany 20 marefo amin'ny fiaran'izany loza ara-voajanahary zany. Manodidina ny famarinana izany hoe manodidina ny 700 isanjaton'ny malagasy na mihoatra dia miaina sy mivelona any ambanivohitra. Tokony hiompana amin'ireo vahoaka maro anisa ireo araka izany ny programana asan'ny fitondrana raha toa ka mametraka ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao amin'ny mpitondra. Hatreto toa atao androrom-bala trano ireo vahoaka ka miaina sy mipetraka any ambanivohitra ireto. Tsy misy fiatraikany amin'izy ireo ny fampiasam-bola sy ny fitaovam-panjakana. Ho an'ny mpandika fiarahamonina ananontanianay androany fa mpivoariny fotony maha olombelona ny tokony mahasoan'ny mpitondra ary miainga amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny olombelona ny fampandrosoana ny firenena. Raha ny eto amintsika ny rafitry ny fokon'olona ny fototra tokony hampandrosoana ny firenena. Ty obolany ity zany no hitondrako azy hoe ny hazo vaniko lakana dia ny tany na ny riny no tsara. Velarintsika eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fanazavana, entina anazavana ny raharam-pirenenantsika. Dia zao no rehefa ampiarina izy dia zao no fanteny hoe ny fivoaram-pirenena vaniko fahombiazana dia ny olom-pirenena na ny riny no tsara. Ny fitondrana zay ny fandimbindimby hatrany amin'ny repoblika voalohany mandraka ankehitriny dia ny mamaika ny fitondrana zay ny fandimby rehetra teo dia ny fampimetrahana foto-drafitr'asa. Manana fahalemena lehibetsika eo amin'ny lafin'ny fanamafisana sy ny fampanjariana ny foto-drafitr'olona. Isan'ny mampiavaka ny firenena malagasy ny rafitry ny fokon'olona teo anatrehan'ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny PNUD. Misongadina amin'io rafitra ahafahana mamesehatra ny vahoaka io ny firenena saingy ny eto toerana no tsy mampiatra izany. Ny fokon'olona zany amin'izao fotoana izao no mbola mahavita mampiseho eo anivon'izao tontolo izao amin'ny alalan'le fifananana hoe Equateur Prize zay ny PNUD no manao an'izy io. Dia Madagasikara zany efa inenina zao nahazo amboarana io amin'ny fahaizany ny fokon'olona mandanjalanja ny filan'ny fiainana andavanandro sy fitonjombana mivatsy ho apetraka ho an'ny taranaka. Dia zay no nazahoana amboara. Ny fokon'olona ihany zao ny fototra averiko tsara ny fototra iaingan'ny fametrahana ny fandriampahalemana ohatra zao hoe any amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara dia mipetraka ny fandriampahalemana amin'ny alalan'ny Dinabe. Zany zao anisan'ny efa fahombiazana ny vitan'ny foto-drafitr'olona.
tsy misy politika mazava mpandrosoana ny firenena ary tsy misy fandriam-pahalemana maro lafy. Ireo anefa no miantoka ny fampandrosoana avy any fotony araka ny fanazavan'ny mpandinika ny fiarahamonina. Tsy misy fiantraikana amin'ny fiainan'ireo tantsaha asa tanterahan'ny mpitondra izay toa miompana indrindra mifandraisana ny fiaonam-behan'ny firenena amin'ny teny frantsay. Etsakilany tsy misy fanamboaran-dalana mampifandray ny ambanivohitra sy ny renivohim-paritany ahafahana mampivelatra ny olona sy ny vokatra. Tsy misy fanamevanana ireo fitaovam-pambolena ilain'ny mpamboly. Tsy misy ny fanamorana azahoana zezika sy ny masomboly. Amin'ny ankapobeny, miady ireo 900,000 vahoaka malagasy izay lazain'ny filoham-pirenena fa mpamboly sy mpiompy ireo. Dradradradraina isan'andro eto Madagasikara ny firosona amin'ny loharanona angovo azo avozana raha ny zava-misy anefa tsy mitsahatra amin'ny roso amin'ny fampiasana ireo angovom-bola mampiasa solika izay mandany vola ny fanjakana. Fanadadiny izo Rakotondrena. Niakatra hatramin'ny 700 ny tahan'ny fanjifana herinaratra ho an'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity. Raha oharina tamin'ny taona 2012 araka ny voatondra ao amin'ny tableau de bord de l'économie eto Madagasikara nivoaka tamin'ny volana Jolay farany teo ho an'ny mpanjifa tsotra isa-tokantrano niakatra 4,900 izany fanjifana herinaratra izany. Tamin'ny taondasa ohatra 4,903 megawatt ny fanjifana herinaratra tao anatin'ny enim-bolana voalohany. Tamin'ity taon'ity niakatra ho 4,705 megawatt izany. Amin'ny ankapobeny miisa 8,704 ny isan'ireo compteur ara-dalàna eto Madagasikara. Misy kosa nefa ny fangalarana jiro izay mahatonga ny tsy fahampiana amin'ny faritra sasany raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny Jirama. Mitovitovy daholo zany le fomba fangalaran'ny mpanjifan'ny jiro na izy tonga dia mangalatra alohan'ny compteur, zany hoe eo amin'ny fely lavetrany izy tonga dia alohan'ny compteur izy no maka, na izy tonga dia bloqué-ny tanteraka le compteur amin'ny alalan'ny fomba maromaro tsondrominy eo an-tapon'ny compteur eo ohatra dia asiany vy miditra eo dia tsy mihodina intsony le disque iny dia tsisy consommation, tsisy fandaniana voarakitra zany ao anatin'le compteur dia zay zany ny tena tanjon'le olona mba tsisy in'le fandaniana ho tafiditra any anatin'ny facture. Raha ny zava-misy anefa nojerena nahitana fiakarana hatramin'ny 4,700 ny famokarana ny herinaratra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Raha ny 300 ny herinaratra novokarina avy amin'ny loharanona angovo avy amin'ny rano na ny hydraulika. Ny tombo hatramin'ny 4,400 kosa nefa ny famokarana ny herinaratra avy amin'ny loharanona angovo mampiasa ny solika na ny termika izany. Olana mipetraka eto Madagasikara nefa ny fandaniam-bola be loatra amin'ny Jirama, indrindra amin'ny fampiasana ireo milina mampiasa solika ireo izay mamokatra herinaratra ireo. Olana izay tsy mbola ahitamba-olana maharitra hatreto raha ny fanambarany ministry ny angovo mpisolo toerana omaly. Fantatsika fa nandritra an'izay 70 taona zay dia ataontsika hoe plus de 60% de production tsika de thermique ary ny thermique dia lafo. Zay nahatonga atsika tsy maintsy niezaka ny manao ny hydraulika nefa ny hydraulika amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mahafeno ny banka. Noho izany dia anisan'ny zavatra maika tsy maintsy jerentsika miaraka dia ny problème na fourniture d'électricité. Midika izany fa tsy mbola hita ny fahavononan'ny fitondram-panjakana hiala amin'ny loharanona angovo mampiasa solika. Aizany lesoka, iza no mahita tombontsoa manokana amin'ny fizirizirina amin'ny fampiasana ireo milina mpamokatra herinaratra mampiasa solika ireo izay mbola andaniana hatramin'ny 300 tapitrisa ariary amin'ny resaka subvention amin'ny ity taon'ity ho an'ny Jirama. Tsy mpampiasa jiro no ahazo tombontsoa amin'izany, tsy ireo izay tsy mbola manana jiro no mahazo tombontsoa amin'izany, fa olombitsy izay mifampizara ny tsena amin'ny famokarana herinaratra, ny fizarana herinaratra ary ny famatsiana solika. Tsy ny tombontsoan'ny be sy ny maro hatrany no tratrarina sy arovana ao anatin'izany, izay hatrany no antony angatahan'ny ireo mpiara-miombonantoka fanovana fomba fitantanana, fanovamina fomba fiasa mba hitsinjo hatrany ny tombontsoan'ny be sy ny maro mialohan'ny anatanterahana asa iray. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ambony tany fandraisana zava-mahadomelina eto Madagasikara ary ny tanora moa no maranisa amin'izany. Isan'ny antony mahatonga izany fitondram-panjakana malagasy raha nambarany teo anivon'ny vokovoko manga. Fanadadiny io na saina. Eo ampandrafetana ny politika iadina amin'ny fampiasana tsy mahasoa ny alkola ny eo anivon'ny vokovoko manga malagasy amin'izao fotoana izao. Natao izany iadina sy hanenana ny tany fandraisana zava-mahadomelina eto Madagasikara.
ny vondrona tsy miankina sy ny fanjakana no miara-misalahy amin'ny fanatotosana izany raha ny fanazavana. Olana mipetraka eo amin'ny vokovoko manga malagasy sy ireo sampana miady amin'ny zava-mahadomely eto Madagasikara nefa ny ataon'ny fanjakana izay toa manome vahana sy mandrisika ny vahoaka hiditra amin'ny zava-mahadomely na amin'ny fanalalana ny sehatra ny dokam-barotra raha nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny vokovoko manga malagasy. Andraikitry ny fanjakana indrindra ary fanetsehana ny fanjakana izay hita fa somary tsy mazoto loatra na tsy morona loatra amin'ny ady amin'ny zava-mahadomely eto Madagasikara. Tena miteny an'izany mihitsy zahay. Ny fitondram-panjakana izay mifandimby zany, raha misy anankiray eo aloha manao lalàna, dia misy ny manaraka an'iny zany mitsipaka an'ilay lalàna avy hatrany. Ary hitantsika zany zao fa hoe mirongatra be ny dokam-barotra. Efa nisy lalàna nivoaka hoe rarana ny dokam-barotra momba ny zava-pisotro misy alikaola, dia ny fanjakana mandimby indray nefa dia manome lalàna malalaka. Dia tahaka izay foana ilay izy. Dia hoe aiza moa ny andraikitry ny fanjakana zany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny aina eto Madagasikara amin'ny alalan'ny toy ny hoe zava-mahadomely atony. Tsy ho tratra ny tanjona amin'ny ady amin'ny zava-mahadomely eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena ho ity tompona andraikitra ny vokovoko manga malagasy ity. Noho ity fitondrana ankehitriny miala andraikitra sy toa mampirisika ankolaka hiditra amin'ny zava-mahadomely na raha ny fanazavana hatrany. Tena nanatona mihitsy izay ny fitondram-panjakana ny lazana izy io. Raha ohatra zany hoe miresaka mifanatrika dia manaikitra zareo. Fa rehefa eo anatrehan'ny fanatanterahana dia tsy mifanaraka amin'izay ilay izy. Ilay atao hoe ministera na le sampandraraha tena voakasika ireny indraindray no manidy varavarana, tsy mandray na le volavola na ny olombelona izay manatanteraka an'ilay fanolorana an'ilay izy mihitsy. Ary nisy ara-moa indray mandeha izay sekretera jeneralina ministera tena sanyteny mihitsy taminay mivantana hoe tsy lahara-pahamehan'ny firenena eto Madagasikara ny ady amin'ny zava-pisotro misy alikaola na ny zava-mahadomely fa ny fampidiram-bola any an-kitapom-bola mpanjakana aloha zao ny mbola lahara-pahamehana. Raha ny fanazavana aorian'ny fandraisana ny zava-mahadomelina toy ny toaka sy ny rongony dia manana fahasahiana anao foana ny olona raha tsy ilaza fa tsy ny fanendahana sy ny adiady isan-karazany. Ny fitondrana fiara sy ny moto mihoatra noho ny hafainganam-pandeha ka mety hiteraka lozam-pifamoivoizana. Antony iray mampitombo ny trangany tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara araka izany ny fanalalan'ny fanjakana ny dokam-barotra. Drafitra vaovao no ifehy ny fifamoivoizana anabakabaka ahafahana mioty ny vokatsoa entin'ny lanitra misokatra eto amintsika raha ny fanazavahan'ny ministry ny fitanterana androany. Entsakinan'izay mbola misedra olana ny tafika anabakabaka indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitaovana. Fanadadiny Michel Ranardzon. Tsy ampy ahafahana mioty ny tombotsoa vokatry ny lanitra misokatra ny enti-manana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana anabakabaka. Tsy manana drafitra mazava araina sy fepetra mifehy azy amin'ny ankabeny ny fifamoivoizana anabakabaka. Lettre de politique izay indray ny fanazavana azo no ifehy izany Atsoatsy. Tsika fantatra amin'izao fotoana izao fa misokatra ny lanitra malagasy. Zay hoe fisokafan'ny lanitra malagasy zay nefa amin'ny famisyvizena zany sy ny fifamoivoizana anabakabaka tsy maintsy apetraka tsara ny fifehezana azy mba ahafahan'ny firenentsika mioty ny vokatra zany fisokafan'ny lanitra malagasy zany. Izay ny antony ny ametrahana ny lettre de politique mikasika ny secteur aérien mba io zany no cadre iasana amin'izao fotoana izao amin'ny fifehezana an'izany hoe fisokafan'ny lanitra zany sy mba ahafahantsika mahazo sy mioty ny tombotsoa azo avy amin'izany. Ankoatran'izay dia io koa ny ahafahantsika zany manome tosika an'ireo asa rehetra ho atao. Fa mbola isan'ny misedra olana eo amin'ny tontolo ity ihany koa ny tsy fahampiany ny fitaovana ampiasain'ny tafika anabakabaka. Tsy ampy ary tsy ahafahana mifehy ny fandriam-pahalemana anabakabaka izany raha ny fanazavana azo. Nanatanteraka an'izany dinikasa izany dia tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny rafitra eo anivon'ny folo alin-dahy isan'izany ny tafika anabakabaka satria dia rahantsika mahafantatra fa raha miaro ny abakabaka ianao dia miaro ihany koa ny ataoko hoe ny morontsiraka sy ny ety ambonin'ny tany. Ary rahantsika mahafantatra fa raha ny hena ny fitaovana teo anivo ny tafika anabakabaka izany angambany dia mino fa haharisy lahatra ny olom-pirenena malagasy, ny mpanao politika, ny mpitondra
ka hitodika amin'ny fampitaovana ny filoalindahy mba hoentina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara sy fiarovana ihany koa ny arem-pirenentsika izay tsy riritiny hafa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 510 taona ny tafika anabakabaka malagasy. Tafika anabakabaka anjakan'ny fandriam-pahalemana antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara. Izay no lohahevitra nentina nanamariana ny journée de l'aéronautique androany tetsy Anosy. Ny endaza kosa ny lentan'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara araky ny baromètre des médias africains Madagasikara 2024. Maro ny lesika mbola mila fanorenana raha ny amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety araky ny tatitra hatrany. Fanadadiny Mioramanitra. Sarotra ny fitadiavana loharanom-baovao amin'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Tsy ampy ny fampiofanan'ireo mpanao gazety. Ireo no anisan'ny antony nampidana ny lentan'ny asa fanaovana gazety teto Madagasikara tao anatin'izay efa-taon'izay. Ankoatr'izay, tsy manome fahafahana hiasa sy anio hevitra malalaka ny lalàna amin'ny feno serasera sy ny fifandraisana. Tsy voahaja araka izany ireo lalàna iraisam-pirenena ny eken'i Madagasikara. Nidina ambany i Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity raha mitata amin'ny taona 2024 araky ny fanazavana. Ny zavatra nitranga aloha zany dia raha pitaitsy tamin'ny 2024 nisy ny baromètre farany Madagasikara. Dia raha pitahina amin'izay valiny tamin'ny 2024 izay dia nidina ambany ihany koa Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Eo amin'ny betsaka ny antony zany voalohany aloha ao anatin'ilay débat dia nahitana hoe ny fiarovana ny asan'ny gazety ny zo milaza hevitra sy ny zoan'ny vaovao zany tsy dia voahary tsara. Olana anankiray ihany koa eo amin'ny lafiny hoe fiofanana sy lafiny hoe fiofanana sy fanomezana ataontsika hoe fanamafisana ny asa zany en terme de formation etc. Izay koa zany dia tena tsy ampy. Mila fiofanana avokoa ny mpanao gazety araky ny fanazavana. Ilaina ihany koa ny fifanankalozana trakefy eo amin'ny samy mpanao gazety. Sehatra maro no mila jerena akaiky ao anatin'ny asa fanaovana gazety. Be ny foto-kevitra be ndraisina tamin'ny tiandihan'ny fiofanana ity zany dia resaka bonne gouvernance. Izay zany no mitondra ny programma iray manontolo. Dia ny tao anatin'izay nefa nampiarahana foana ihany zany teo ny teknika fototra fanaovana gazety somary niverenana, ny teknika eo amin'ny fanaovana ny investigation, dia teo ihany koa ny lafiny maro samihafa ohatran'ny développement personnel izay atao hoe tokony ilain'ny asa fanaovana gazety mampivelatra ny maha-olona ny mpanao gazety mihitsy mba tsaratsara kokoa ny lentan'ny vaovao mivoaka. Dia teo koa ny lafiny politika, ny toe-karena ary ny resaka fiarahamonina mba ahafahana manana mpanao gazety olom-pirenena olona feno zany ahafahan'ilay mpanao gazety rehefa aveo mivelatra amin'ny asa fanaovana gazety. Mila hamafisana ihany koa ny lafiny sosialin'ny mpanao gazety, ny zo maha-olona sy ny tombontsoa tokony ho an'ny asa fanaovana gazety. Lafiny ataontsika hoe amin'ny arak'asa zany resaka couverture sociale, resaka karama etc. Dia izany ihany koa dia mbola ahitana olana. Raha mihoatra ny amin'ny taona 2024 dia ny ratsy fa hita koa izay hoe reflet an'ilay fiarahamonina izay misy eto amintsika zany. Satria ireo mpanao débat ireo dia tsy mpanao gazety ihany fa misy koa olona avy amin'ny fiarahamonim-pirenena zany hoe samihafa ilay fomba fijera, samihafa ilay fiavian'ilay olona nefa samy nahita izay constat izay daholo izy hoe miratsy ilay tontolo gazety sy ny tontolo ny fahafahana milaza hevitra amin'ny ankapobeny. Raha tsy aivina, androany no nivoaka ny andiany faefatra tamin'ireo mpanao gazety nahazo fiofanana avy ao amin'ny FES. 7 mianadahy no nandrafitra ity andiany ity ka nahitana mpanao gazety avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra, mpanao gazety miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa. Mbola itony fiofanana ary mpanao gazety hafa indray no andimby azy ireo. Tontolon'ny serasera izay hatrany dia nitanterahana omaly hariva teny Antanimena ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny gazety Free News, gazety izay iompana indrindra amin'ny fanadadiana na ny investigation. Io no nasaina. Olo manan-kaja maro no tonga nanatrika tamin'ny fomba ofisialy ny famoahana ny laharana ahotrahotra ny gazety Free News omaly. Gazety izay mivoaka amin'izao mampangotraka ny ady amin'ny fahalalahana maneho hevitra izao. Vonona hiasa anatin'ny lalàna amin'ny feno serasera vaovao ny Free News ary tsy resy ny tahotra sy ny fanampenam-bava amin'ny endriny maro samihafa raha nambaran'ny tale général ny Free Communication. Ny gazety Free News dia mitovy ny zotra ijoroany hivantana, ilaza ny marina, anaotsikera, ilaza ny ataontsika hoe izay manahirana loatra tsy dia fiteny matetika, hiezaka
anao an'ilay hoe fanadiadiana na investigation anatin'izay zotra na ndinina hijoroana izay ary indrindra anao ihany koa n'ilay ataontsika amin'ny teny vahiny hoe people eo amin'ny lafin'ny politika ametraka indrindra ny foto-kevitra fa tsy ao anatiny izao hoe vanim-potoana na lany ny lalàna amin'ny fifandraisana ka mahavoateritery sy mahavoatohitohina ny fahalalàna izao no ampiemitra anay. Mpanao gazety sy mpanao politika toa ny Sylvain Betsaroana ajo Andriananarivelo ary tompona haino manjery maro no hita teny an-toerana tamin'ity famohanana gazety Free News ity izay samy niarahaba sy nano metsodrano. Miarahaba ny fahaterahan'ny gazety Free News ary ankoatra ny fiarabana dia manolotra amin'ny firariantso sady mba ho ela velona eto amin'ny disehatra ny serasera sy ny asa fanaovana gazety ny irariana fandrony satria ao anatin'ny vanim-potoana tena kion-dalana ny tontolon'ny asa fanaovana gazety malagasy zao dia antenaina fa anana fahasahiana isendra izany kion-dalana izay diavan'ny asa fanaovana gazety izany ary mba ho isan'ireo ho fanotra sy ho reharehan'ny asa fanaovana gazety malagasy. Tena manohina ny fo loatra ny fahaterahan'ity gazety ity ary na ny anarany aza dia milaza an'ilay etaeta-pahalalahana ka ny tenako manokana dia miarahaba feno miarahaba ny fahaterahan'ity gazety ity ary miarahaba ny filoha tale generaly Ramatoa Latina Rakotorazafy sy ny ekipa Ray Manontolo ary ny tombo ray indray araka izany ny gazety mivoaka isan'andro eto amintsika Free News izay ahitana fiteny roa dia ny malagasy sy ny frantsay, gazety valopejy jifaina amin'ny vidiny R200. Manjaka hatrany tsy fandriam-pahalemana indrindra ny alatromby any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tany Ambato Finandrahana sy Beraketa omby 100 taona maro no lasan'ny dahalo. Tany Beraketa manokana kosa tsy mitovy ny tatitra omen'ny ben'ny tanàna sy ny mpitandron'ny filaminana. Mikael Ramarla. Isan'andro tsy maintsy mahavoaray tatitra amin'ny tranga na alatromby avy amin'ny Gendarmerie-pirenena ny mpanao gazety na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra ahitana izany ihany avokoa. Matetika arahana ainana fohy izany na avy amin'ny tompon'ny omby na avy amin'ny olon-tsotra eny na hatramin'ny mpitandro filaminana. Volona vitsivitsy lasa izay nahitana tranga na alatromby mahery vaika tany Ambato Finandrahana, omby manodidina ny 100 no lasan'ny dahalo, tranga izay nampiakapeo ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Ao anatin'ny 3 volana ny any aminay omby efa ho arivo no lasan'ny dahalo ary dia tsy misy veriny dia satria tonga ny camion miditra amin'ny camion rehefa hitany dia ary ny 100 amin'izany omby izany dia ana commune Ambato Finandrahana ville. Fa ny asan'ny jiolahy any aminay tompoko ary manao otage mitondra kalashnikov izany rehetra izany. Antsoavo no ataoko aminareo mpitondra ny gendarmerie sy ny miaramila mba henoy ny tarainanay re ampitomboy ny elemany aminay ary mba meonareo ny dasy zay amin'izay fangatahana efa nataonay ao commune amin'ny Fenorivo sy tsy ao Ambato Finandrahana ihany no ahitana tranga na alatromby mahery vaika toy izany. Isan'ny siny izany tranga izany ihany koa tao amin'ny commune Beraketa ny talata 17 volana Aogositra lasa teo. Omby 500 no lasan'ireo dahalo nandritra ny fanafiana. Tsy mazava ny tatitra momba io fanafiana io. Ny ben'ny tanàna sy ny mponina milaza fa tsy misy dahalo maty na iray aza. Ny mpitandro filaminana kosa milaza fa nisy ny dahalo maty. Zava-misy dia voalohany indrindra ny CB sy ny adjoint mbola tsy nisy fanarahan-dia tao Beraketa ka nampiaraka anazy roa nandeha nanaradia. Faharoa magnaraka an'izay lazaina tamin'ny voalohany manana FLG ny brigade ny Beraketa. Lancerana grenade fusil, lanceur de grenade. Nefa nahoana tsy nampiasana tamin'ny fotoanandron'io. Faharoa manaraka an'izay manao rapport ny CB nay amin'ny kapitaine izy midéclaré fa olona 5 ny maty. Any amin'ny Sirgène Tiliara izy midéclaré fa 90 ny maty. Dahalo io tenenitsika io nefa ny vahoaka rehetrarehetra izay nanatrika eo dia samy nahita maso fa navorona tsy ny matindry zareo tamin'ny andron'io. Ka ny vatategnako zao manao point de presse eto zao zany dia voavy tany amin'ny Sirgène Tiliara nangataka famotopotorana mikasika an'io fa raha ny vahoaka ny Beraketa dia efa mirevolte amin'izao ary nanomboka tamin'ny afakomaly dia nanomboka ny recensement zay le vatan-dehilahy rehetrarehetra hanao viveriny ainy. Niezaka nitady fanazavana izahay mikasika ity raharaha ity tany amin'ny brigady Tao Bekily. Raha mitady preninay hoe miaraka tamin'ny district hoe ny dahalo 5 maty. Le poursuivant zany sy le fokon'olo ndray tsy misy an'izay. Ka eo zany tsy aizako an'ilay izy hoe marina be le izy hoe tsy misy marina sa misy. Le fokon'olo nanaradia zany tena tsy misy an'izany. Misy dahalo maty
dimy efa le gendarme amin'ny tena nisy anakidimy maty eo zany nisy confusion. Araka ny fanazavany be ny tanàna trany ho ajanon'izy ireo sy ny mponina any toerana fiara-miasa amin'ny zandarmaria momba ny fanaradia ireo mpangalatromby. Ny farina androany ny fiatsoana ireo vatan-dehilahy sahy anao fiveriny ainy anaraka ireo dahalo ireo ka amerina ireo omby very any amin'ny tompony. Tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny reto farany momba ny fanarahandian'ny omby. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hiezaka merina fifanarahana ara-pandriam-pahalemana ny any Russie indray John Kerry sy Sergei Lavrov nambaran'ny Moscou mofa isin'ny feonan'ireo diplomaty roa ireo any Genève. Fanadadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Taoriany 5 taona ny sinkorotana tao Syria, manampiezaka John Kerry sy Sergei Lavrov hampisy filaminana any an-toerana. Isan'ny fionan'ireo diplomaty roa ireo any Genève araka nambaran'i Moscou. Manoloan'izany manolotra-hevitra ny hotetezameta kosa ny mpanohitra sirianina. Nambaran'ireo diplomaty rosiana ny alarobia teo ihany koa ny fisian'ny fionana vaovao eo amin'izy roa tonta ireo izay mety atao androany. Tsy manamarina izany ankilan'ny departementam-panjakana Amerikanina. Efa betsaka ny fionana nisy tamin'ny roa tonta nandritra izay ny tsy fankazahoana manomboka ny taona 2024 izay raha tsy ahivina. Ohatra amin'izany ny fionana tamin'ny faha 20 ny volana aogositra tao amin'ny tanànan'i Suisse. Avy eo tany Chine ny faha 4 sy faha 5 ny volana septambra lasa teo, saingy hatreto mbola tsy hita mazava ny vokatra izay. Nanady adiny rehetra mahakasika ny ady atao amin'ny vondrona mpampiororo any Syria, ny dingana ara-politika ary ny fandefasana fanampiana izy roa ireo nandritry ny fampiresahany tamin'ny alalan'ny finday araka nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mitony tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara raha ny ampitahaina tamin'ny taondasa raha ny tatitry ny UNESCO vahaolana any fotony no tokony hojerena. Ambony tany fandraisana zava-mahadombelona eto Madagasikara ary ny tanora no malanisy amin'izany ho ny vokovoko manga ambato finandrahana sy beraketa. Omby anjato no lasan'ny dahalo tany beraketa manokana kosa tsy mitovy ny tatitra omeny mpitandro ny filaminana sy ny ben'ny tanàna any an-toerana. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana koa manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra, ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny FM Tomasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soava mihoana tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, trisse en serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.